Somary alakelin renivohitra tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity Manohy hatrany ezaka fampandrosoana ny toerana misy azy ny commune ambanivohitra Talatamaty tamin'ity androany ity ary dia nanolotra fitaovam-pamokarana isan-karazany ho an'ireo tantsaha mpamboly eo anivon'ny commune misy azy ireo ny filan-kevitra monisipaly niaraka tamin'ny tompona andraikitra ny commune ao amin'izay commune ambanivohitra Talatamaty zay fanazavana. Masomboly, zezika, sarcleuse, mpampandrana fanafody fiarovana ny voly ary arrosoir milanja 3 tonnes eo no natolotry ny ekipan'ny ben'ny tanàna ny Talatamaty rado razafin-dratsimba sy ny filan-kevitra monisipaly tarihan'ny filoha Andramatoa Jacqueline Delmotte ho amin'ny mpamboly miisa 270 ao amin'ny commune Talatamaty. Natao indrindra ampirisihana ny tantsaha, anatsara trano ny vokatra sy anatsarana kokoa ny asany sy ny fiainana andavanandro no antony izao fanomezana izao izay efa fanaon'ny commune Talatamaty isa-taona rahateo. Inona ary no fepetra azona izao fanampiana ara-pitaovana sy masomboly izao? Ny fepetra azo tanterahana zao amin'ny ahoana ny fomba safidianana ny tantsaha izay azo tontsoa dia voalohany indrindra aloha izy dia membre anatina association izay misy any amin'ny quartier na fokontany izay misy azy tsy maintsy izay moa zany anankiray dia mazava tsara koa fa pon'ny Talatamaty ara-dalàna mono reto zareo manarezba sara-dalàna ary hita fa tena tantsaha tena mivelona amin'izay mahatantsaha zay tokoa ary dinamika ao anatin'ilay izy zay moa zany anankiray fa ny makarak'izay dia ny fanomezana dia tsy hoe kory hoe mena zato isan-jato maimam-poana ary zay foana le toetsaina entinay izy hoe rehefa ohatra ka misy anjara briketinao anatin'io dia matsiaro anao za fa tokony andraikitra satria maharary anao any volany aminao noho izany zany dia ny 50 isan-jato noho ny toan'ny commune maimam-poana vola tsy averiny io mbola verikely hoe taloha dia nindam-bola reo tantsaha reo namenoana amin'ny vola zay tsy ampy teo aminy na mbola tany amin'ny reo banky samihafa izy na ampampiana-bola hafa dia nanoka tamin'ny fotoana izay naben'ny tanàna dia niezaka izany zay hoe na nisy budget manokana mihitsy mano tantsaha. Avy eo amin'ny kitapo-mbola manokan'ny commune izay arahany tantana amin'ny filan-kevitra monisipaly no nentina nanana izao fitaovana izao ary mikatsaka hatrany ny anatsarana kokoa ny fiainan'ny mponina ao amin'ny commune sy ny filan-kevitra monisipaly ka tsy mitsahatra mikatsaka fanampiana any amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy na eto toerana izany na any